mijo titiky velorano zay hitadiavy ny sasy amin'ny amatorana anareo amin'ny fampielezana ny fifankahalana sy fifandrafina amin'ny samy malagasy dia fitaka sy teti-dratsy hoentina hanimba ny zosy voninahitry ny firenena na eto toerana na eo maso tontolo zao. Faly miarabantsika rehetra malagasy havana namana tapaka miaramonina eto tanindrazana ao koa reo malagasy any apita petraka any apita ty ny anomboako le video zany ty power bank ary ny tenako zao dia anatin'ny fikarohana de miaina anatin'ny jiro tapaka ny tenako koa sady katolika ny musulman mampiasa rano miaina anaty rano tapaka ary zay ny sitomako ny saitsika rehetra hoe samy victime ny rano isika samy victime ny jiro ary nisy fotoana zany teny amreo mpiasan'ny jirama hoe maninona tsy teneninareo inona ny tena olana ao anatin'ny jirama ao ataoko antsoratra le izy de ho mpavararaka ny nahazo ahy compte fako tsy fantako hoe avy aiza ny mandefa le compte fako marobe de zao no vokany efa ela koa mba miresaka amin'ny fitondram-panjakana ianahirana atsika ny foyer de tension ny jiro ny rano ny fandravana tany ny insécurité sy ny zavatra maro hetraketraka ataon'ny sasany mahazo fahefana sasatsasany ny fanagadrana olona tsy manatsiny ny fisamborana olona tsy manatsiny ny fitifirana olona tsy manatsiny fa tsy nihenoana satria misy olona manana tombotsoa rehefa micoince ny machine administrative indradradrada aho za mbola foloan'ny syndicat ny samy miasa ny sehatrasa rehetra samy miasa tsy kapiasam-bahoaka de anaovan'ny sasany compte fako hoe mianakendry pisolelaka de milodaka ihany ny afo milodaka ny afo milodaka ny afo de zao tsika tonga am'savorovoro de sarotra aminahy moa tsy teny malagasy ahy ary teny anatin'ny saiko ato ny tenenako za tsy matahotra nizaniza fa kosa ny tenenako mba tsy hisiany hoe rano raraka tany de tsy azo rofina intsony satria fa niatrika sakoroka aho nakoatra ny sakoroka amin'ny dahalo tompony andraikitra tamin'ny sakoroka tamin'ny 2002 niatrika sakoroka 2009 saika ny sakoroana tamin'ny 2018 fa nijerijery lavitra fotsiny manana expérience aho eto amin'ity firenena ty ao anatin'ny administration any amin'ny resakiresa-pirenena nanako expérience marobe na ianareo miteny hoe zao maninona ny position le zalahy ty sy mazava ary zany nisany nananako fahavalo maro ao anatin'ny fitondrana sy ny any amin'ny mpanohitra petraka tenatenany aho fa rehefa misy zavatra tsy mety de teneniko zao ny tsy mety zao ny jiramany tsy mety zao raha amin'ny fitsarany ny tsy mety zao ny ao amin'ny administrateur civil ny tsy mety zao ny ari ny tsy mety de zao ny mety zao ny tsy mety ry mpampianatra amin'ny université sy ny sisa fa ny any sasany tsy mety daholo de ny any sasany mety daholo za tsy hiditra am'zany ny olona fanatika ny miditra am'zany ny olona pisolelaka ny manao am'zany ary nanytenako zao de ny harana tsy kombakomba ratsy fa niniako tsy miteny fa navelako mangatsitsika fa zao vao miverina miteny fa naresaka fifidianana atao amin'ny syndicat de nanaovana kabaro aho nanaovana mouvement nanaovana mikimaky de nilazaina fa tsy ty ahy ny administrateur civil nefa fa nipreparena le coup de naratsina fa olon-dratsy tsy nanampy tsy niasa sy nitolona de nikeko le izy nijereko fotsiny de zao fa manomboka manenina zay nanao an'izay ka zay nitenenako voalohany eto
mitodika amin'ny président république sy ny premier ministre lehibe ny gouvernement senareo zay anatin'ny fitondranao. Misy aminareo ihany mamorona korotana satria azahoan'ny fivelomana le korotana. Misy ao ihany anatiny ao ihany io. De misy sasany te hisondrosondrotra ambonimbony ny toerana misy azy, de misy sasany moa te hanaisitra namany, de misy sasany miveroe olona, de misy sasany te hihinan-drery, de misy sasany mpanao ampimamba, de misy sasany mpangalatra tanin'olona, de misy sasany mpizahozaho. De ao izy anatiny fitondrana io ao izy no manao ny zavatra tsy mety. De rehefa zay miteny hoe tsy mety io de lasa fahavalo tsy voafehy hony. Tsy azo maîtrisena hono, tsy azo gerena, zanga volanao gerenao. Zay le izy. Tsy volanareo gerenareo. Fa raha ny alaheloko nanaovan'ireo olona sasasan'ireo ny sasany amin'ny institution, ny sasany membre ny gouvernement, ny sasany olom-boa fidy, ny sasany olom-boa tendry, sasany mpandrara ara ekonomika zay manao hadisoana sy fa manapatra hery sahady sy te hazo fahefana sahady. De zany haratsiny tao. De nanaovana ady fangorona, de nilazaina fa tsy tian'olona aho, ka raha tsy tian'olona hoe ako nanaovanareo ady fangorona tsy navelanareo rery teo fotsiny aloha. Tena tao madio ny lalao. Fa tsy tohizako lavabe fa mahakasika n'ity jirama ty. Za zany tena teneniko eto amin'ny le jirama zany, orinasa malagasy tantanina vazahany mampiditra problème eto. Fa raha hisy problème ihany ampitantano gasy. Fa avy aiza moa le baiko nanome hoe tsy maintsy vazaha mitantana an'io Banque mondiale sy ny FMI. De mitodika amin'ny Banque mondiale sy FMI ao misy gasy miasa aminareo, mitadiava vaholana nareo am'le jirama. Fa lasa manao survie nge zay reto. Survie ny ainana eto. De misy olona gasy mahafantatra an'izay ny Banque mondiale sy ny FMI nge nametraka vazaha atao DG ny jirama mba ho tambo ny fanampiany. De maninona tsy atao le fanampiana? Satria zay le tambony. De io lasa orinasa nay gasy tantanina vazaha io no mitarika problème tapaka ny jiro, tapaka ny rano, de misendaotra ny olona, de marina ny azy raha misendaotra. Zaza ty biasa mpanjakana be ty milogologo n'ity zavatra mavesatra ty. Mbola afo koa ny vidiny ty. Vo maika na moa ny olona tsy manana moyen hividiana an'ity. Tsy manana moyen anaovana na puits dobon-drano. De misasa amin'inona izy, manasa amin'inona. Zany zavatra zany tokony fanjerena fa ela be. Fa io zany andriamato président république za démocrate républicaine, ny zavatra nataon'olo amiko de nataon'ireo mpiara-miasa aminao maro be tambo malagasy mihetraketraky manao tsinotsinon'olona. Mbola ny sasany mbola misy manabe molitra mandrangitra olo amin'ny Facebook ny olona fa tapaka jiro fa tsisy rano, mbola misy manome magna be molitra. Zay koa ny be molitra fa tsy mandranitra olona satria zay lantso hoe empathie. Ianao zany miaina